Raha nahatsikaritra tsika de nandefa posta mahakasika ny hoe izy vidéo momba ny divy loteria tsy ho atsy. Io vidéo io de posteko eto ngambany ora vitsivitsy alohan'ny isokafan'le website zany. Mbola tsy misokatra le izy am'izao fa amin'ny 3 mai amin'ny 12 ora atoandro lera any New York any zany no misokatra ny fomba fijerenan'ilay izy hoe voasarika sa tsia ny anaranao. De izay vidéo zay zany amin'izay fotoana izay no miposte eto zany hoe any amin'ny 5:00 leran'ny Madagasikara any le izy zany no mivoaka. Fa tehiteny kely fotsiny hoe misy zavatra omanina mba ahafahana mijery an'le hoe voasarika ve ny anaranao sa tsy voasarika. Zavatra maromaro vitsivitsy no omanina de zay no ataoko amin'ity vidéo kely fohifohy ity hoe inavy ireo zavatra mila omanina zany. Voalohany indrindra misy karazana anankiroa catégoriseko anankiroa le izy fiomanana ara-tsaina de ny fiomanana amin'ny resaka document. Inona le fiomanana ara-tsaina? Ny fiomanana ara-tsaina de hoe resaka loteria izy io raha ohatra ianao nandray anjara zany tamin'ny herintaona tany amin'ny volana novambra tany ka hoe manantena be nefa tsy voaray de fiainana mitohy fa amin'ny manaraka indray zany mandray anjara. Arak'ile nilazaiko teo hoe loteria le izy de mety tsy voaray, mety voaray ny anaranao. Ny resaka document, ny resaka document be da be ny zavatra vitsy moa zany fa tsy hoe be da be ny zavatra omanina. Ny anankiray mila omanina raha ohatra ianao nandray anjara zany tamin'ny herintaona de tokony manana an'ilay number confirmation number zany de mila anananao zany iny. Raha tsy anananao iny de am'le vidéo zay ivoaka alohan'ny fisokafan'le website zany de misy fika anankiray ahafahana mijery hoe retrieve an'le izy zany, maka anazy zany alohan'ny hijerena an'le fisarihana. De confirmation number ny anankiray fantatra moa zany mombamombanao rehetrarehetra fa ny ilaina am'le izy de ny anaranao feno ny date de naissance anao zany hoe ny taona fa tsy ny volana sy ny andro zany. De reo zany mila ilaina, reo zany mila omanina tsara rehefa hijery an'izay fisarihana zay, rehefa hijery an'le résultat an'le fisarihana. Ny zavatra anankiray mila omanina koa de mila tsy miheno an'ireny satria be da be mantsy zao ny email ivoaka any Facebook, pagena Facebook be da be hitenenao hoe voasarika ianao sy ny sisa na hoe tsy voasarika ianao fa amivoly zay fa manampy anao zay mba ho voasarika ianao manaraka. Resaka fake sy resaka scam rehetrarehetra io zao ho tonga any amin'ny email anao any sy ny tariny any de reny evitena. Zay ny zavatra mila omanina fa marikeo zay daty zay hoe 3 mai le izy no misokatra. 3 mai zao zany hoe afaka 2 herinandro zany de ora vitsivitsy tsy isokafan'le izy no miposta an'ilay vidéo zava zay fa de amin'ny manaraka indray ary maso to.